Ko daholo ny Zanagasikara mbola vaovao tsara foana tsy maintsy omenanareo a. Dia manana vaovao tsara tarehy omenanareo androany dia mahakasika ny hoe nareo aiza mifatra tia ny vehivavy raha ohatra ka mikitika vehivavy lisany. Ampianarina lely foa lisany amin'izay mba mahay tsara dia mba mianatra sady manao romantika dia amin'izay mba mety tsara ny lelinareo any an-tokantrano any. Raha ohatra izao madama ka hoe manasa vilia eto aloha eto na ohatra hoe mipasoka na hoe mampiripiro trano dia atao tonga maka ato aoriana madama ato ilahy dia afaka miazona madama eto amin'ny valahana dia manoroka madama eto amin'ny sofiny eto. Hitanareo eto point vital. Raha ohatra lisany ka hoe mikitikitika ny sofiny madama eo dia lasa mangoritsina ny vatany. Ny sofina somary kitihana tsy moramora na koa ohatra mibitsika anazy dia somary kakerina ihany koa ny sofiny dia tian'ny vehivavy ilay izy. Eto amin'ny tenda eto ihany koa, manodidina ny tenda iny, tian'ny vehivavy raha ohatra ka hoe ny tenda no kitikitiha lisany na hoe horohana fotsiny ary tsy maninona izany. Dia ny volo sy ny loha izany, ilay misafosafo loha sy ny volo dia mbola averiko ihany ho an'ny vehivavy. Ny lehilahy dia tsy tia vehivavy ilay madididity be volo. Rehefa maloto ny volon-dria dia tsy maintsy sasana dia mba amboarina atao tsara tarehy mba mila manao manjamanja koa nefa tsy manao boresabe tsy mahavita tena dia amin'izay ny lehilahy mba mahavita misafosafo sy mikitikitika ny volon-dria. Fomba ahoana kosa moa ny lololaovany amin'ny volon-dria nefa volon-dria raha feno menaka be dia mba amboarina manao manjamanja tsara ny ndria ao an-trano. Tsy le any ivelany akory ny tena hoe zava-dehibe fa ato an-trano ndria mila tsy maintsy manjamanja ihany koa. Fa tsy hoe rehefa andeha hivoaka ihany vao manja be dia rehefa ato an-trano koa lasa ratsy tarehy be. Ilay ato an-trano ange ny tena hoe ravaky ny tokantrano fa tsy le any ivelany. Iza ny hijery andry any ivelany any? Ramose aloha tsy maintsy mijery andry voalohany. Dia mba mila molamola ndray ato an-trano dia rehefa mivoaka an-trano ihany koa tsy maintsy mba molamola ihany koa. Amin'izay fotoana koa nge Ramose mogaka hoe enkalany koa ka rehefa mivoaka izy vao tsara be fa iny tsara mahamatymaty an'iny ihany. Dia izay nge mba tonga an'ilay roa lasa sarom-piaro. Satria hoe rehefa hivoaka ihany madama izay vao tsaratsara fa eo amin'izy izy. Ato an-trano ato izy nefa tsy hita akory izay ataony. Dia ao an-trano koa ndray mba mila manjamanja sy jejojo sy molamola. Ny tanana. Ity tanantsika ity dia tena tsara mihitsy afaka mikitika ny rehetrarehetra. Raha ohatra izao ka hoe mikitika ny tanan'ny vehivavy ny lehilahy, rehefa mitazona vehivavy izany tsy hoe tonga aloha dia mena-potserina mafy be ohatrao fa kitihana tsy moramora. Alao nge ataoko ilay izy kitihana tsy moramora ilay izy hoe raha ity izao ny tanan'ny lehilahy dia ity izao ny tanan'ny vehivavy. Jereo tsara fa rehefa milely izao ny olona anankiroa dia ny vehivavy tsy maintsy ohatran'ny somary mandrangotra ohatr'izao. Rehefa tonga ilay jirinaina sy ny tsiry-vavy, ny dikan'iny dia mankafy ny tanan'ny vehivavy. Dia lisany ihany koa izany mba afaka milalao ny tanan'ny vehivavy iny mba faritra tian'ny vehivavy ihany koa ilay tanana somary kitihana. Andramo moramora na ilahy koa ara manao ilay izy dia efa mety ilay izy. Eto amin'ny kibo indray, tian'ny vehivavy raha ohatra lisa ka mba hoe mikitikitika ny kibony. Indrindra moa fa rehefa fotoana ilay mahabevoka anazy iny. Mba sady mihaino an'ilay zazakely lisany mihaino anazy dia ahoana ankiry zaza reveny ilany no teraka. Dia jereo tsara fa ilay affection, ilay fifandroritan'ny ray sy ny zanaka ao anatin'ny kibo izay dia misy mahatsara ilay zazakely ange izay efa fantatra ilay zanasahady hoe ilay dada. Tsara ange izany ry zareo. Dia na tsy voatery hoe rehefa bevoaka ihany akory ny izay lava milalao kibo fa na koa ohatra hoe rehefa samy mipetrapetraka bofandrina nareo dia ilahy matory eto ambony eto mba ilahy mba matory eto ambanin'olona eto efa mba misafosafona ela eo ny kibony eny. Izany ange natao kilalao-pitiavana tsisy maharatsy an'izany mihitsy. Izany ny asa mpivady, izany ny kilalao mpivady. Aty amin'ny faritra ambany indray eto ambany ranjo. Ambany ranjo ihany koa raha ohatra izao manao zipo fohy na ohatra hoe manao short i madama dia afaka kitihana lahy koa ny eto ambany ranjo eto. Dia point vital
tian'ny vehivavy ihany koa raha ohatra hoe eo ny tia lehilahy na eto alohan'ny eto ambony lohalika eto izy daholo iny dia rehefa mikitika vehivavy lisana dia mba atao moramora ilay izy fa atao kokotra be ohatran'ny hoe misy mangididy akory fa mba otrorina atao milamindamina atao moramora dia amin'izay koa mba taitra madama. Eo alisana izany raha ohatra ka hoe rehefa milela dia efa izay daholo sy paparehetra dia anjaran'ny lisany mandinika an'ilay izy. Ary ny tena zava-dehibe zareo dia ilay fitiavana. Ny zavatra atao raha ohatra ka tsy mandeha am-pitiavana dia zava-poana ihany. Ka tsy maintsy mila fitiavana ny zavatra rehetra atao dia mba mahafinaritra ilay izy dia lavoraro tsara. Dia homany tsara ny vatana sy ny saina dia milamina ianareo roa avy eo. Zay fa mankasitraka anareo nanaraka ny vidéo antsika. Raha misy fanontaniana apetrao amin'ny commentaire eo any. Raha ohatra ka tsy tianareo ilay izy dia afaka hoe anaty message privé anareo. Tsy voatery tonga dia izao koa ilay izy mivaliana fa tsy maintsy misy ihany koa ilay message ilay taloha ireny dia mba ireny no mivaliana dia manaraka eo foana ny anareo. Zay fa misaotra tompoko.